faly miaraba antsika rehetra indray androany dia faly ihany koa tafahoana amintsika amin'ny alalan'izao vidéo iarahantsika manompo an'Andriamanitra izao. Manasanao hoe raisy ny baibolinao fa hiaraka mamaky ny baiboly isika, mamaky ny salamo 7:20 tsika izay vaky tentsika omaly asabotsy dia ho vakitsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo farany. Salamo 7:20. Alao ianao andrasako kely raha mbola manokatra ny baiboly aloha, amin'izay tena miaraka mamaky, miaraka manomboka mihitsitsika. Ndao ary Salamo 7:20 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Andriamanitro, aza mangina ianao, aza miobava, aza mamitsaka Andriamanitro, fa indro mitabataba ny fahavalonao, ary izay mankahalanao dia manandatra ny lohany. Ny olonao no ikohany amin'ny hafetsena, ary miara-misaina amely izay arovanao izy. Hoy izy, avika andeha ho fongorantsika, tsy ho firenena izy, mba tsy ho tsarovana intsony ny anaran'Israely. Andininy fahavalo ambin'ny folo farany. Oka ho fantany fa ianao irery ihany izay atao hoe tompo no lay avo indrindra ambonin'ny tany rehetra. Ity Salamo 7:20 ity dia vavaka ataon'ny olo-mason'Andriamanitra izay mitaraina amin'Andriamanitra amaly ireo fahavalony. Nefa ny eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia mahaliana be ilay izy, mety hoe mandalo an'izany tokoa tsika amin'izao fotoana izao hoe tena hoe mitaraina amin'Andriamanitra, mitaraina noho ny amin'ny zavatra maro samihafa, fa fahafaran'ilay salamo dia fiderana an'Andriamanitra foana ilay izy. Voasoratra hoe izy no avo indrindra, izy no ambony indrindra, izy ilay Jehova tokana. Dia te hampahery anao mihitsy hoe andao aharitsika hidera ankalaza an'ilay Andriamanitsika. Andao hivavakantsika dia andao hiaraka hidera, andao hiaraka ankalaza anazy amin'ny te androany ity. Vavakantsika. Andriamanitra ho araka izany tokoa hoe te hifantoka amin'ny fiderananao izahay, te hifantoka amin'ny fankalazananao tokoa izahay, satria voalaza, voasoratra ary marina fa ianao rery no Andriamanitra, ianao rery ilay Jehova tompony maro, ianao rery ilay izy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Ary tena araka izany misandrata ao anatin'izao fiderana izao, ary hampahereza ohatrany ny fonay mideranao, hampahereza ohatrany izay aharitra amin'ny fankalazana ny anaranao, mba ho voninahitra ny anaranao masina rery ihany, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
tendaontsika itoy saotra an'Andriamanitra arak'ilay hira niarahantsika nidera azy teo hoe tena tsara tokoa io Andriamanitsika io. Saintsaina ao anatin'ny segondra vitsivitsy dia izay tsapanao, izay niainanao, izay nataony teo amin'ny fiainanao hoe tsara dia ndao tena hiaraka hisaotra azytsika amin'ity androany ity. Tsaroa foana ilay salamo 7:7 iny tsy hoe tsy enjery fotsiny ino atsika fa tena marina amin'ny fiainantsika tokoa iny. Hoe aza misy adinoana ny fitahiany rehetra dia misy zavatra maromaro tanosaina eo izay mamela ny helontsika rehetra, izay mihazona ny aintsika, izay manisoa ny vavantsika. Tsy fantatro ihany koa mety nositranniny ianao, tsy fantatro ihany koa mety notahiny tamin'ny lafiny maro ianao dia ndao hiaraka hisaotra azytsika amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika. Andriamanitra dia hanandratra fisaorana ho anao tokoa izay satria tsara ianao Andriamanitra. Tsara hatramin'ny taloha ary efa mpanao tsara hatramin'izay ianao. Fa ny teninao nefa dia marina eo amin'ny fiainanay ary azo tsapaitanana eo amin'ny fiainanay tokoa. Misaotra ny amin'ny fitahinao ny amin'ny endriny maro samihafa, ny fanasitranana, ny famatsiana, ny fiadanam-po, ny fiarovanao ny amin'ny lafiny maro Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Misaotra ihany koa Andriamanitra ny amin'ireo fahasoavanao atobakao eo amin'ny fiainanay. Fahasoavana dia ampanarahanao eo amin'ny fiainanay. Ny fahasoavana dia ataonao eo amin'ny olonao sy eo amin'ny ankohonanao isan-tokantrano. Tena misaotra Andriamanitra ary amin'ity androany ity dia miray fo mihitsy izay manambara fa tsara ianao. Tsara tokoa ianao Andriamanitra, mpanao ny tsara ianao, loharan'ny fahatsarana ianao. Dia raha lazany dia ho anao rery any Andriamanitra. Amen. Reconhecemos
Da hoe toy anana fotoana hibebahana ihany koa tsika amin'ity androany ity a tsarofa ho antsika izay mino an' Jesosy Kristy dia fitahiana ho antsika no mibebaka ny amin'ny fahotantsika. Dia ndao androany hibebaka ny amin'izay mety asa maty rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mety ohatra hoe misy fotoantsika manadinina malaina mihitsy mamaky ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoantsika mety malaina mivavaka. Misy fotoantsika mety hoe mandeha ho azy fotsiny ny fiainantsika tsy miaina araka ny tenin'Andriamanitra tsika na mifakatoavana anazy dia zavatra tahaka an'izany endrika asa maty eo amin'ny fiainantsika avokoa dia ndao hanana fotoana hiara hibebaka ny amin'izantsika fiangonana androany. Jesosy andreto izahay miaiky fa mpanota ary miaiky fa tsy tanteraka izay manoloana ny fanarahanay anao. Bebaka manoloana an'ireo asa maty ao amin'ny fiainanay izay Jesosy eo. Fantatrao zany, hitanao zany fa tena tianay hoentina eo aminao mihitsy amin'ity androany ity. Mamindrafo aminay fa matetika izay no malaina no mamaky ny teninao, manova avao amin'ny teninao, manadino ny mifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao dia mamindrafo aminay. Matetika ihany koa atakalonay zavatra hafa ny fotoana tokony hifandraisanay aminao amin'ny alalan'ny vavaka dia mamindrafo aminay ihany koa. Himbetsaka ihany koa izay mandreny amin'ny teninao nefa tsy mitombo amin'ny fakatoavana anao dia mamindrafo aminay ihany koa Jesosy Kristy. Ary ianao no mahita ireo izay fahotana mety malaky mahazo anay ihany koa dia mamindrafo aminay. Ary tena mangataka anao mihitsy izay hoe afaony amin'ny fahotanay izahay ary hoeto amin'ny fanaovana ny amin'ny sitraponao misimisy kokoa Jesosy Kristy. Araka ilay hira nataonay teo dia ataovy mihamanakaiky anao isan'andro izahay. Ary tena hoe manantena anao mihitsy izay fanamasinao, hanampy anay, hitarika anay, hibitsika aminay, hatonga n'izany teny zany, hatonga n'izany hira zany ho tanteraka eo amin'ny fiainanay mba ny sitraponao tokoa anenao atao Jesosy Kristy. Amen. Natsangana uzanakao nansuna uzanao fambola panuta nuefa nalulutranya inawayana Fihino lano atoku tesosyo Vali qualawe Singula na gita fitiava lebe tuisa Rambula velulau Sono fanirci Quizzacanau Niantu di fisico Itzzacanau Itzzacanau a miliards cureti Itzzacanau Wanau si fet Itzzacanau Avans wa fumang fisang que o funlena não Bahumia não li fiena que Ka ano vanau seti no atau Bautama na yano tesosyo Si uteri tere neni fana inau Sukaf
Mbola iaraka iraisaina trantsika ivavaka ho an'ny firenentsika fantatsika hoe inona no mitrangy eto amin'ny firenentsika dia te hampatsiahantsika fiangonana ny amin'ny Jeremia 7:7 hoe mivavao amin'ny fiadanany tanàna izay nampandehanako anareo ho babo fa raha miadana izy dia hiadana ihany koa anareo. Dia atao tena hivavaka hangataka an'izay fiadanana avy amin'Andriamanitra eo amin'ity tanànantsika ity. Dia ao anatin'izay ihany koa tsy hafenina amintsika, hitantsika, rentsika fa tena mbola maro ny any amin'ny toerana maro samihafa ihany no marary ilay Covid-19. Dia andao hangataka amin'Andriamanitra, hangataka ny tanan'Andriamanitra hatrany hanasitrana andreo izay tsy salama, ireo izay marary. Dia andao tena hoe raisaina andao hiaraka hivavaka tsika ho an'ny firenentsika, ho an'ireo tsy salama. Andao tonga dia hiaraka hivavaka tsika. Andriamanitra mangataka ny tananao izahay hikasika ny tsy salama rehetra izay any amin'ny toerana maro samihafa amin'izao fotoana izao. Mangataka fanasitranana avy aminao izahay Andriamanitra, mangataka famondram-po avy aminao izahay Andriamanitra. Tena hoe sitrano ny firenenay, sitrano ireo izay tsy salama, izay tratra ny aretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Hainao atao zany Andriamanitra ary miantso ny tananao mihitsy, mangataka aminao mihitsy izay hanatanteraka an'izany. Ary mitodika amin'ny teninao izay voalaza ao amin'ny Jeremia 7:7 mangataka fiadanana avy aminao mihitsy izay Andriamanitra. Okapidina fiadanana amin'ity tanàna misy anay ity ianao, amin'ity firenena misy anay ity ianao. Eny amin'ny tokantrano, amin'ny isam-batan'olona dia mangataka ny fiadananao izay Andriamanitra. Androka ny tahotra, androka ny aizina, androka ny fahafatesana izay hitany masonay sy reny sofina eto amin'ity tanànanay ity. Tena araka izany Andriamanitra, misandrata ho amin'ny fiadananao amin'ny olonao. Sandrata Andriamanitra, sandrata Andriamanitra, sandrata ianao. Amen. Dia tonga eo amin'ny fotoanany filazana indray tsika. Zavatra voalohany ampatsahivana antsika dia ny amin'ny vaky teny na ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe zava-dehibe ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra maha-kristianina antsika ary izay no ampahirezana antsika hatrany hatrany. Vaky tenyntsika amin'iny herinandro iny dia
eo amin'ny jaontsika toko 5 ny alatsinainy dia mifarana hatramin'ny jaona toko 7 zay ny azoma dia ny asabotsy kosa salamo fa 4 dia mampahery anao mihitsy hoe aharitra ny amin'ny famakinany tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy manentana antsika fiangonana hatrany hatrany ihany koa ny amin'ny fanomezana ny amin'ny rakitra na ny fanatitra zany moa anisan'ny atsokontsika anazy avokoa dia efa fantatritsika reto nimero anankiroa reto andray nimero antanteraka andray nimero amiora fa patsahivana antsika hatrany hatrany ihany koa dia afaka alefantsika ay mivolo zay hoe fanomezana na fanatitra zay ny nimero antanteraka dia 034 25 337 87 034 25 337 87 dia nimero amiora indray kosa 034 41 063 39 034 41 063 39 dia ankehitrinytsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra dia androantsika manana ny tanteraka indray ampahery atsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia aleo tonga dia raisitsika avy hatrany izy dia faly miarabantsika tsiraray avindray manaraka an'izao fiarahantsika miangona amin'ny alalan'ny oronan-tsary izao amin'ity androany lahady maraina ity dia misaotra an'ireo mpitarika antsika natao anatin'ny vavaka natao anatin'ny hira fiderana isika tao anatin'izay izany dia raha nitondra baiboly ianao raha tsy nitondra dia alaivo satria mino ao an-trano ihany ny akamaroantsika na eny amin'ny telefona ihany koa aza dia andao hanokatra isika ao amin'ny jaona toko 5 no vakitsika izany vaky tenysika rapitso izy ity dia nefa tiako hoe atao dia nizao ary tena tiana mafy zavatra manokana avy amin'io jaona toko 5 io ho atsika tsiraray avy dia tiako iarahantsika mamaky ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo izany jaona toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo dia raha efa vonina isika dia tena averiko foana hoe zava-dehibe ny famakina ny tenin'Andriamanitra indrindrindra hoe na eo aza ilay hoe somary endrika mampalahelo hoe tsy afaka miaraka amin'ny toerana iray isika dia zava-dehibe foana nefa eo antsika andao hiaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra isika izay fitahina lehibe ho antsika tsiraray avy jaona toko 5 andininy voalohany izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo tomoera ao amiko ary izaho ao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko izao ny voaloboka ianareo no sampany izay mitoetra ao amiko ary izao ao aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy mitoetra ao amiko dia arineny velany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia omay raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo tahaka ny tiavany ray ahy no ny tiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho feno ny fifalianareo dia saorantsika an'Andriamanitra izay teny azontsika novakiana izay
io jaona toko 5 io dia raha mamaky isika ny filazantsara ny jaona io ihany manomboka eo amin'ny toko 7 toko 4 toko 5 toko 4 ary miafara amin'ilay vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny fiangonana izany dia le toko 7 io dia ohatrany hoe mirakitra atao anatina fotoana anankiray dia indrindrindra mialohan'ny nisamborana any Jesosy Kristy izany. Ary azontsika inona ihany koa izany hoe anisan'ireo hoe fampaherezana, tsindriko tsara izay hoe fampaherezana farany nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianany izany. Fampaherezana ho azy satria raha mamaky fotsiny sika eo amin'ny toko 5 io dia mino hoe amin'ny maha-olona antsika, mora amintsika ny manana n'ilay tahotra ny antonga dia mety hitantsika hoy esorina ako, sao dia hotapahana ako. Fa raha vakitsika tsara dia fampaherezana ary fanasana antson'i Kristy Jesosy ho an'ireo mpianany. Raha mamaky sika efa nanomboka tany amin'ny toko 9 dia manamafy foana mihitsy Jesosy hoe efa nomeny ray azy, tsy misy afaka manantona azy raha tsy ny ray ny nanomezany hoe amafisiny tiany iorina tsara ireo mpianatra hoe efa nofidiny. Ary na eo amin'ny toko 5 eo ihany koa ary sika mbola mahita eo amin'ny andininy ambanimbany eo ny amin'ilay hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo. Ary izay no zavatra tiako tsindriana voalohany satria mety mora amintsika mihitsy amin'ny maha-olona antsika miezaka isika nanay ohatrany tsara loatra ilay filazantsara namonjenatsika anika ohatrany salasala ihany tsika nanay hoe sao dia tsy tena marina ary zany ka inona aloha ny tokony ataoko mba hahatonga anahy tena tsy ho esorina. Fa raha mamaky bebe kokoa isika dia tsy any loatra ny tena resahan'i Kristy eo fa fanasahan'i Kristy mihitsy ilay izy hoe mitoera ao amiko ianareo. Ary io ihany koa isika dia mahita mirakitra n'ilay izao farany, izany hoe ilay izao be da be ny resahan'i Kristy, izao no mofinaina, izao ny vavahadin'ondry, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia eo isika no mahita an'izay fanambarana fampiton'izay farany ao anatin'ity bokon'ny Jaona ity hitantsika tena hoe misongadina dia ilay hoe izao no voaloboka. Raha mahita isika na ao amin'ny testamenta taloha dia imbetsaka ny firenena Israely no resahana amin'izay hoe endriky ny voalobok'Andriamanitra izay. Fa eto isika tahaka an'i Jesosy Kristy ny teny hoe izao indray no tempoly. Dia mahita isika ilay Israely teo aloha, ilay vahoaka an'Andriamanitra, ilay tian'Andriamanitra anaparitaka ny filazantsara aneho ny endriny. Dia eto tena tanteraka ao amin'ny Kristy izany hoe izy Kristy Jesosy no voaloboka. Afaka vakitsika ny Salamo 40 manomboka eo amin'ny 9 miresaka mihitsy amin'izay voaloboka izay ny amin'ny hoe Israely ny voaloboka nefa ihany koa hoe tsy namokatra, tsisy vozay verimberina imbetsaka eo amin'io toko 5 izay hoe anisan'ny zava-dehibe dia famoazana. Ary ny fampaherezan'i Kristy dia izao hoe izay mikambana aminy dia mamokatra betsaka izy, misy vokatra zany eo amin'ny fiainany izany satria Kristy ilay ikambanany ao anatin'izay. Ary raha tena mijery raha isaitsika kokoa ary dia betsaka kokoa ny fampaherezana ao anatiny io tenin'Andriamanitra. Ny 7 manokana ohatra hoe efa mahadio rahateo ianareo noho ny teniko. Eo amin'ny 9 alohan'izay hoe sampandrehetra izay tsy mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Zany hoe zavatra tsara zany ary ny resahana eo anatin'ilay tahotrintsika sao ary aho esorina, sao ary aho alefany amin'ny afo. Raha mijery kokoa isika dia mahita betsaka ao anatin'izay hoe rehefa ao aminy isika dia izy ary natsony isika ikambana aminy dia izy no mitondra ny vokatra eo amin'ny fiainantsika. Dia anisan'ny zava-dehibe ihany koa izay mety hoe somary tiako avohitra ilay izy nefa tsy bahanako fotoana betsaka amin'ity marain'ity dia lay endrika an'io ihany koa dia endriky ny misiona. Raha nanaraka ny vavaka isika tao amin'ny radio FM 91 tamin'ny talata teo dia anisan'ny ohatran'ny napetraka Andriamanitra tao am-poky mihitsy hoe ndao hibebaka isika nefa ndao ihany koa anao zavatra manoloana an'izay hoe saovariana loatra isika miady amin'ilay hoe valana aretina, otrika aretina Covid-19 dia adinitsika ilay antony voalohany indrindra mahatonga antsika mbola ety an-tany dia ny misionan'i Kristy Jesosy ny antso antsika ho an'ny misionana. Tahaka ny hoe izy ilay voaloboka tanteraka ao aminy teny fikasana rehetra dia tia nitondra vokatra isika. Dia tahaka an'izay ny koa misy misiona miresaka an'izay hira Kristy sy misionan'i Kristy izay io Jaona toko 5 indrindrindra ilay hoe izao no voaloboka ihany koa. Ary tena tiako isika tondra mambavaka misaintsaina miheverana izany hoe inona tokoa no tokony hira Kristy ataoko anatin'izao vanim-potoana fihibohan'izao.
izany tokony etiko amambavaka mba hihino mba halala amin'izany tokony hijoro vavolombelona manokana inona ny tokony ataoko dia tena tiako isika hevitra n'izany sy amin'ny lafiny anankiray tsy hoe amin'ny fanamelohan-tena fa tena avy amin'ny fampahirezana mihitsy hoe izy tokony fiainana izy tokony fiainana very izay tsy mino azy fa androany ahako dia jery amin'ilay teny hoe tomoera ao amiko ianareo imbetsaka no miverina izay hoe mitoera tomoera zany hoe fanasany Kristy amintsika dia miverina ihany koa nefa anatin'izay hoe tomoera ao amiko izay dia hoe niteniko zany hoe miantso atsika izy mba ahafahantsika mitoetra ao anatin'ny teniny ahoana fomba ahafahantsika mitoetra amin'ny Kristy dia amin'ny alalan'ny fahafahantsika mamaky misaintsaina ny tenin'Andriamanitra ary rehefa mandinika amin'ny akapobeany ihany koa isika dia fifandraisana ndresany io izay dia ny dikan'izany dia hoe fivavahana amin'ny fanakakezana azy dia izay no tena tiako zaraina sady mpahirezana atsika indray amin'ity androany ity ary isaorako an'Andriamanitra foana hoe tsy kisendra ho atsika ny nanomboka ny taona namarana ny taona sika nanomboka volana desambra hoe nanaraka programa manokana dia le hoe amin'ity taona ity sika hiaraka makivaky ny testameta vaovao toko ray isan'andro manomboka alatsinainy hatramin'ny zoma dia amin'ity herinandro ity tsika zao miditra anatin'izay hoe jaona toko 10 rapitso dia hatramin'ny zoma zao sika mamaky toko ray avy dia ny sabotsy ho avy zao salamo 420 dia tena hoe te hiantso atsika foana ataovy zava-dehibe zany dia te hamprisika atsika ao anatin'izay antsony Kristy ary fomba an'Andriamanitra ahafahantsika mitondra n'ilay vokatra avy aminy satria izany no ankalazana azy eo amin'ny 15 eo amin'ny toko 10 hoe izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo dia ao anatin'izay anaty anentana antsika tohizo hatrany edivo hatrany raha mety hoe ny somary ny vahakely izy na tsy haiko hoe inona ny antony dia edivo hatrany fa vokatra eo amin'ny fiainan'ny olona izay mino an Jesosy Kristy zany izay novidiany dia nantsony ary tena manasy izy eto hoe mitoera ao aminy ary tena marina mihitsy tsy mahavita na inona isika raha misaraka aminy dia ndao amin'ny alalan'izay fiarahantsika fikambanantsika firaisantsika amin'izay ndao amin'ny alalan'izay no atrehantsika ny zavatra hafa rehetra ary ny lalana voalohan'izay aseho an'io tsaona toko 10 izy no voaloboka dia mikambana amin'isika dia anisan'ny fomba aseho an'io dia hoe mitoera ao amin'ny teniny ataovy amin'ny alalan'ny vavaka izany mba hisin'ny vokatra eo amin'ny fiainantsika izany dia manentana antsika tsiraray avy hatrany tena azoto ao anatin'izay ampiatrao foana ao ale fotoana hoe ezaky ny amin'izao tena zao nataoko fo fomaraina ako na hoe fomaraina aloha dia mboanao zahatra kely fotsiny ohatra tsy haiko hoe sasa kely isotro kafe kely na tsy fantatra dia maro io le fotoana etoko hatreto andraso loha tena amaky ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka ako na tsy haiko ihany koa mety hoe amin'ny hariva indray ozy izy ianao dia tsy maninona fa ampiatrao le fotoana dia aza miteny hoe tsy manam-potoana omeo fotoana ny fotoana manana daholo isika fa nandray heverintsika ohatra ny toto zava-dehibe dia ohatra ny tsy omentsika fa zava-dehibe ary tena lehibe amintsika Jesosy Kristy ary mendrika ny fotoanantsika izy izany dia ataontsika teny hoe fampiarana ny angambany no ahafahantsika mifampahery ao anatin'izay dia androany ako nangataka ny fetra sy manoa ray amin'ireo mpivady ato amintsika izy ireo dia tiako izy ireo izara amintsika sy ampahery ihany koa hoe ahoana no ataon'izy ireo ao anatin'izay hoe mampivady azy ihany koa dia hoe miaraka mivavaka miaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra mitoetra mifandray amin'ilay voaloboka ilay tena voaloboka izany dia tiako isika raha anaraka nyity fampahirezan'ny zareo ity dia raisitsika avy hatrany izy ireo izany misaotra ny tanteraka ohatra tsotra fotsiny ohatra ny ainanay mivady an'le hoe miray mitoetra ao amin'ny tompo dia ny fiarahana manankina ny projet rehetra ny tokantrano izay zavatra mahakasika ny tokantrano rehetra fiarahana mitady ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka sy ny famakiana ny teny hitako hoe tena tombony ananana an'izay samy mpivady kristianina dia miara-mihinana sakafom-panaray izay ny zava-dehibe ao anatin'izay dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsara kokoa ny roa noho ny ray dia rehefa ao anatin'ny fanambadiana tena hoe misy an'le anankiray manadana zany ohatrany hoe miambina hoe ny anankiray manadino dia ny anankiray mba mahatsiaro hoe fotoanantsika ndao hamaky teny
dia ao anatin'izay koa hoe misy disiplinina mipetraka ho azy zany ao amin'ny tokantrano ho amin'ny mpivady na izany aza nefa ny ainanay azy aloha dia tsy atao lalàna be le izy fa atao tsikelikely ho anay manokana zao ny atomboka tany amin'ny fiancay anay tany tany amin'ny période de fiancay anay tany no efa nanana fotoana kely zay isan-kerinandro zany tamin'izay fiancé dia mihaona zay isan-kerinandro dia miara-mamaky ny teny zay mety tsy mitovy amin'izany ianareo fa tsy maninona fa fizarana kely ny anay moa zay nefa koa arak'izany dia tena nisy koa ny fotoana hoe nangatsiaka io fotoana io misy fotoana tsy vita zany le mamaky ohatra raha mpivady ianao dia manaiky tsara nyity teneniko ty hoe rehefa miady ny mpivady tsy mahavita mamaky teny miaraka na koa mety hoe rehefa misy marary ny anankiray ny anay tamin'izany rehefa misy salama indray dia lasa tsy vita satria tsy maintsy hoe mikarakara zany ny anankiray dia tamin'ny fotoana na kely be ny ankizy koa le mbola tena trotrona minono be mbola kely be dia tena hoan'ny manomanokana izy reraka ohatra mampinono ny alina dia tsy vita le vao maraina iny zany fa reraka tamin'ireny koa zany tsy vita le famakina sy le fiarahana nisy fotoana koa nefa tena hoe mandalo fangatsiahana ara-panahy so tsika mieritreritra mantsy hoe rehefa ao dia hoe mety foana ny zavatra rehetra fa tena misy fotoana mandalo fangatsiahana ara-panahy dia amin'ireny koa zany aloha dia nisy fotoana tsy nahavitanay azy dia raha ikasika miendrika hoe ahoana ny mety fanaonay azy dia ameko amin'ny manondra iny ny toyany hoe ahoana moa zany ny endrika ny ainantsika azy misaotra ny fetra ny anay ny fotoana mampetipety kokoa anay amin'ny fanaovana anazy dia isaky ny maraina vao mifoly izany hoe le mbola eo am-pandriana izy zany dia ny fitaovana ampiasainay moa zany dia baiboly mihitsy le hohanina fa tsy boky hafa dia misy fotoana mety mila hoe mandray naoty kely dia nanaraka plan de lecture foana izay dia tombony kokoa zao ny fananana an'le plan de lecture omen'ny fiangonana iny satria iny mihitsy no arahanay zao iny ny sakafo hoaninay isan'ny maraina ho an'ny fanahinay dia ny endriny mamaky teny ny anankiray dia samy milaza izay lesona voarayany dia raha misy fanapa-kevitra tokony ho raisina dia atao dia avy eo mivavaka le anankiray tsy namaky teny mivavaka araka le tenyny vakiana dia mivavaka ho an'ny projet sy ho an'ny olon-kafa rehetra izay nangataka vavaka sy izay namanay fantatra hoe mila vavaka dia tombony kokoa le confinement zao satria tena azo lazaina hoe nahavita 6 jours sur 6 izay ny amin'le famakiana le ten'Andriamanitra amen'ny fiangonana iny zavatra rehetra miara-miasa asoa dia misaotra ny fetra sy manotsika tao anatin'izay fizaran'izy ireo izay ary hitako hoe mitondra fahafahana ihany koa ilay satria araka ny tsindriny hoe tsy lalàna resany eo doliankoana ny ray ohatrany tsy mety tomombana le izy dia mankasitraka manokanana azy mivady isika dia tena hoe mampahery atsika tsiraray avy amin'isatokantrano raha mpivady isika dia afaka manomboka ihany koa afaka tena hoe manao an'izay planina izay izany hoe hiaraka hivavaka dia androandray ny anay mivady izara kokoa momba ny hoe ahoana ny ataonay menakavy dia ngamba ny jaela no angatahako izara voaloha satria raha ny tena izy ny zavatra ataonay izao hitako stable kokoa nefa raha ny tena izy ny ainga tany aminy raha matsiaro raha ohatra ny zatsy teo le izy ny tena nanomboka avy eo fa teo aloha izy tsy tena nisy foana fa tateo arinana nisy taona tsy teo dia tsy haiko hoe nalahelo very zareo dia vavaka bebe kokoa foana dia nanomboka tamin'izay hitako lasa nitoy foana le izy amin'ny akapobeany zany hoe miara-mivavaka amin'ny ankizy sy izay olona rehetra miaraka aminay ao an-trano izany ie izay indrindra le izy hoe tamin'ny fotoana tsy nateo any tanteraka izay no nanapa-kevitra nanomboka an'izay niezahany ali mihitsy le izy hoe atao fahazarana fa tsy fahazarana fahatany fotsiny fa tena hoe mba ho fahazarana mahasoa fahazarana hoe tsy mahazo aina ianao rehefa tsy manao an'le izy dia 4 ny zanakay 7 taona ny lehibe indrindra dia 2 taona ny kely indrindra manome an'izay taon'izay ahitana hoe manahoana le elanelana dia ny zavatra nataonay tamin'ny voalohany tanoany tany amin'ny novambra tany dia atsona ny ankizy dia miaraka mamaky tamin'izany ny asan'ny apôstôly no nanomboanay anazy dia nafinaritra be mihitsy
satria tena liana ry zareo. Dia tamin'izany koa moa tamin'ny teny frantsay no nanaovana n'le vaky teny, dia manintona ny sainy zareo ilay satria zareo mianatra any am-pianarana dia teny frantsay koa, dia rehefa misy zavatra tsy azo n'le teneninao dia avy hatrany izy dia manontany sy ohatr'izany, dia liana be ry zareo. Dia rehefa mifarana ary ilay tantara dia mahafinaritra be mihitsy koa satria manontany izy hoe fa naninona tsara izy teo nanao ohatran'izao. Dia rehefa tsy manontany indray izy dia ny ray aman-dreny zany indray no manontany an zareo, avy eo hoe iza ny anaran'ilay olona le nanenjika ny mpianatra tamin'izany, dia mahafinaritra be maheno an zareo mamaly. Dia rehefa vita ny vaky teny sy ny fanontaniana kely ohatr'izay ahitana hoe ny eno tsara azony zareo dia miaraka mivavaka izay, avy eo samy milazalaza kely eo daholo aloha hoe inona ny tsara hoentina mbavaka zany. Dia iny koa tena hitako hoe fotoana tokony ararotintsika ray aman-dreny mihitsy, satria ahafahantsika mahita ny animpon'ny zanakitsika le izy, hoe ay ve izy niady tamin'ny namany tany am-pianarana, ay ve izy mialina kely, ay ve izy ohatr'izao. Dia ireny ahafahantsika manantona kokoa sy mahafantatra kokoa an zareo dia manitsy amin'izay tsy mety. Dia rehefa miteny eo izy mitantara hoe ndao hivavaka ao an'izao, ndao hivavaka ao an'izao, dia mivavaka arak'izay amin'izay, avy eo mifandimby mivavaka. Dia ho an'izay tena mbola kely moa dia tarihana ihany ry zareo hoe atao hoe anina, atao hoe izao indray, atao hoe izao indray, dia manaraka izy. Dia tao ao izay nefany rehefa tsy asan'ny apôstôly, rehefa tsisy hoe tantara moramora amin'ny ankizy intsony amin'izay mandray anazy, ohatra hoe mamaky ny epistily ny fiangonana, dia sarotsarotra kokoa ny ankizy ny mifantoka ao anatin'le hoe ny epistily ho an'ny romana, ho an'ny galatiana. Dia lasa nisy an'ity boky ity ao amin'ny mampiely baiboly zao nahitanay anazy, misy hoe baiboly ho an'ny ankizy tahaka an'izao. Dia tena tantarany ao anatin'le izy, dia manamora be ny fiarahanay rehefa le manao an'izay fotoana izay mihitsy ity boky ity, dia avy hatrany dia manesy an'le izy fotsiny izay. Dia izay teo zao tena nafinaritra be satria namaky ny tantarany Josefa, dia nasaina nikaroka ry zareo, avy eo hoe iza daholo ara le rahalahiny Josefa hafa rehetra. Izay no nampifanontaniana devoir, napetraka ny alina ny ampitso maraina ry zareo samy nikaroka tany daholo dia ny hariva rehefa tonga indray ny fotoana taorianany sakafo hoe hiaraka hivavaka isika, dia samy nitanisa tsirairay teo daholo. Ny sasany nahita 9/12, ny sasany nahita 12/12, fa dia izay mihitsy no mahafinaritra amin'le izy hoe miliana le zaza, tiany le zavatra tantaraina amin'zareo. Dia arak'izay hoe ny fanaovanay zany lera le isaky ny hariva avy misakafo iny dia vita mihitsy ny sakafo dia mety ahorona kely dia tonga dia eo ihany. Dia tena izay tena mafy hoe nanampy le satria tadidiko na teo aloha raha tamin'izay mbola tsy dia tena manao rehefa manaritra ny ankizy hoe andeha atory dia eo aloha tantara kely foana dia nandray tsy miala ohatrany hoe tantara ny eo mitovitovy eo ihany ny ahodikodiny eo zany tantaran'i Jesosy fahagagana sasany nataony fa misy an'ity dia nahatrany amin'ny hoe reo olo malaza ao amin'ny testamenta taloha raha zao no tena atao dia hitako hoe manampy be le izy dia manentana antsika raha manana fahafahana ianao mividy an'le izy dia tena hoe aseseo dia manampy koa nefa le izy nao anatin'le mivavaka aza. Nisy fotoana zao le nandalo ny tantaran'i Josefa dia miresaka ny amin'ny fiainana ny ainan'i Josefa hoe ohatra le teo amin'le vadin'i Potifara dia le hoe tsisy fahadisoana nataon'i Josefa akory tamin'ny nefa izy ny gadra. Dia tamin'inona nahararoatra kely ohatr'izany mihitsy Jesosy tamintsika, izy tena tsisy fahadisoana ny kely azy nefa izy nanolotra ny ainy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Dia nafinaritra avy hoe ny ainy tsy haiko roa na telo tamin-drareo rehefa mivavaka dia hoe misaotra anao zay Jesosy satria ianao no Josefanay, hoe niaritra ny fahotanay lasa hoe ianao tsy nanao na inona nefa ianao avy no maty ho anay. Dia ohatran'izay dia le izy koa nefa ny mafisiko ohatrany ny fetra sy manao teo, misy fotoana koa nefa ny ndraindray indrindrina le kelikely misy ny sasany manoaka eo ampitantarany ianao mahazo tsirony tsara, misy manao dia ndraindray misy zavatra ohatran'izay, ndraindray mety hoe mivavaka ohatrany hoe kamo kely izy na misy ohatr'izany dia tsy maninona zavatra mitranga zany fa miezaka nefa hoe mametraka an'ilay fahazarana fonafoana ihany koa. Dia izay nefa ny tena tanjona tamin'ny fampahirezana androany mihitsy hoe mazava-dehibe an'izay miara-mitoetra ao amin'ny Kristy ihany koa ny ankonana, miara-mitoetra ao amin'ny Kristy ny mpivady dia mitoetra ao amin'ny Kristy isika tsiraray avy isam-batan'olona izany. Dia alao hivavaka ho antsika tsiraray avy amin'ny isa-tokantrano ako dia tena raha mpitovy koa nefa ianao aza mahatsapa hoe faiza zany ny anjaran'ny mpitovy fa ho heverina eo ihany ndramban'izay fa ny tena izy sika tsiraray avy no antsoin'i Jesosy hoe izy no voaloboka.
dia isika rehetra isika tsiraray avy antsony mba hitoetra ao amin'ny ary averiko foana hoe fampahirezana izy io fa tsy fampitahorana fampahirezana avy aminy mba hitoetra ao amin'ny teniny ny teniny no manadio atsika ny teniny no mitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika ary mifankatoavantsika ny teniny ary resahana io no pirofo ny fitiavantsika azy ihany koa ary ny fifalitsika tena ao anatin'izay fanatanterahana ny teniny izay dia tena te ampahery antsika tsiraray avy dia andao hivavaka isika dia aorianan'izay dia androsindray ny mpihira izany anao n'ilay hira hoe iavena salamy 720 alao hivavakantsika. Andriamanitra rainay misaotranao zay ny amin'ny ty androany ty raha afaka fampahery tamin'ny alalan'ny teninao fampahery tamin'ny alalan'ny jaonina toko 512 ianao ny voaloboka izahay no sampany ary ny ray ny mpamboatra raha misaraka aminao tokoa izahay dia tsy mahay manao na inona fa natsoinao zay mba hitoetra aminao natsoinao zay mba hifandray aminao ary efa notahinao tamin'ny teninao izahay ary ampio izahay ahay anararoatra izany ampio izahay ahitroka ny fiainana izay fanomenao anay ao amin'ny teninao ary aoka ny teninao anadio anay tokoa aoka ny teninao anadio ny filanay ny fanirinay dia aoka ny teninao no anadio izany rehetra miaika izahay fa mpanota miaika izahay fa indraindray zay dia tsy mihevitra ny anao kanefa misaotra ny amin'ny teninao zay nitaomanao anay isan'andro vavaka ho antsiraray fitenanana fifandraisana mitombo mialalina aminao vavaka ho ampivady ihany koa mba hanana fotoana mihitsy ihany koa hoe miaraka miray saina mivavaka mamaky ny teninao mivavaka ho an'ny angonana hanana an'izany fotoana zany ihany koa mivavaka miray saina miaraka mamaky ny teninao dia aoka ny fahamarinanao no ivon'ny fiainanay tsiraray avy ivon'ny fanambadiana ivon'ny fiainam-pianakaviana eto anivon'ny fiangonana izany dia voninahitra ho anao rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen.
ny hira ny fitiavany isanandro isanandro fiadanana sy famindrampo manaraka amin'ny andrianako ezany foko fefifalina fefifali arambola eo anilako izy tsisy nozampatahotsary ao amin'ny tempoly niverinao Yahweh Yahweh mamiratra Yuni tavanao Yahweh Yahweh urahinana tsy mikitroka Yahweh Yahweh miteninao no fazafanao ay Yahweh Yahweh oh Yahweh Yahweh mamiratra mikiony tavanao Yahweh Yahweh urahinana tsy mikitroka Yahweh Yahweh miteninao no fazafanao ay Yahweh Yahweh oh dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahataterahany fotoanandroany eto am-pamaranana tsara alohantsika misaotra ny mpitarika fideranandroany tao jaela tao jao dia misaotra an'ireo izy efatra amin'ny rahalahy ihany koa izay nitendry nanampy tao an'izay fiderana izay tena hoe makasitraka anareo hitahanareo tokoa ny Andriamanitra dia mamerina fisaorana ihany koa ny teknisiana ao amin'ny feo teknisiana ao amin'ny sary izy ireo ihany koa ny tena miasa mafy manatanteraka hatrany amin'izao vidéo izao eto am-pamaranana raha afaka mbola mandray baiboly ianao dia sokafy hatrany ao amin'ny jaona toko 7:7 dia izay mihitsy no hitsofana rano atsika fiangonana amin'ity androany ity raha isaorany tsodrano ny fiadanan'Andriamanitra ny hitoetra sy hanapaka betsaka ao aminareo ameny ny fonareo ameny ny sainareo vavakytsika Andriamanitra ho anao rery ny voninahitra ho anao rery ny dery ary tena araka izany aoka ny fiadananao ameny ny olona indray amin'ity herinandro vaovao izay diavina ity ho an'ireo izay miasa dia aoka ny fiadananao no hery manosika ahafahana manatanteraka an'izany asa zany ho an'izay mijanonao atokantrano dia fianohy ny fiadananao hatrany Andriamanitra ahafahana manatotosany amin'ireo adidy sy andraikitra maro samihafa ary ny fiadananao oka hatahirana fiangonana hatahiry ny fiombonanay hatahiry ny fifankatiavanay mba hatanteraka ny sitraponao ho an'ny voninahitra rery ihany ny anaran'ny ray zanaka fanamasina nanaovana an'izany vavaka izany amen